Zay moa dia toy foana ny ezaka amin'ny fijerevana famana ny olona fotony amin'ireo vahoaka izay vita ny tena sy zakany hoentimanany. Ka manoloana an'izay indrindra zao dia nisy herinandro lasa zay ny fizarana tafo fanitso amina sekoly maromaro ny distrika Mandoto. Natao izy io mba hanamaivana fahasahiranan'ny ray aman-dren'ny mpianatra na maître femme satria efa sahirana izy ireo amin'ny adidy isan-karazany resaka tsy fandriam-pahalemana jerena sy ny sisa maro dia nanampy zay amin'ny fanomezan-tanana andreo tafo fanitso io zany amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ka misy 700 eo zany ny tafo fanitso nozaraina tamin'ny sekoly BP telo misy antimony fiangonana ka niezaka tsy mijano eo koa fa mbola itoy fa zay no zavatra azo natao tamin'ny herinandro lasa teo iny. Ny resaka tsy fandriam-pahalemana angamba dia nanareo ka mangamba mahatsikaritra zay fa dia anisan'ny zavatra hitarainany matetika zay resaka tsy fandriam-pahalemana zay satria ny distrika Mandoto amin'ny mahafaritra amin'ny azy dia fantatsika fa anjakan'ny Asandalo ka tatoato teo anatin'ny ray volana teo zay dia tsy ankijanona ny fanafiana ataondreo Asandalo reo ary indray dia misy fahafatesana mihitsy ary ka zay no anaovana antsoa foana ny mpitandro filaminana ny tompony andraikitra mpanjakana rehetra satria izy io moa tsy mpitandro filaminana rehetra ihany fa na ny vahoaka ihany koa dia entanao anatin'izay zavatra zay mba samy andray ny andraikitra sy ny anjara manandrify anazy mba sorohana mba hitarina vahaolana reka tsy fandriam-pahalemana zay isan'andro ia teo ary tato anatin'ny tababolana raha atao ny salanisa amin'ireo very dia natratra teo amin'ny 10 latsaka teo eo dia hitantsika amin'izany fa tsy fantatra intsony na ora-pitsy afaka pitsaka dia mety ampanahany hoe mbola isy ve ny omby raha ny distrika Mandoto nijerevana raha izany tarehimarika zany nijerena ka manoloana izay indrindra moa no natonga nenanao antso avo nanoloana an'ireo membre amin'ny gouvernement mba hijerevana akaika izay situation Mandoto zay ary nanindrina mafy ihany koa ny fampiatoana sy ny famerina ny fanondranona makany ivelana na ny etan-toerana satria raha tsaroantsika tsara dia efa nisy roa taona lasa zay nisy olombavamboaka 700 zay nanao somia ny fanarahana ny amin'ny ampiatoana ny fanondranana omby any ivelana io sy nijerevana akaiky ny fanaraha-maso andreo abatoara any vodivona sy any Toliara reo ka dia mbola namafisinay zany teo anatrao membre ny gouvernement ka dia arahantsika eo ny toyany.